Faliana mandrakariva trany ny arabanantsika manaraka ny fampizarana rehetrarehetra eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy amin'ity volana jona ity dia sady fankalazana ny fetin'ny ray mandray vahiny lehilahy faharoa antsika amin'ity volana ity pastora Jean-Luc. Betsaka angamba ny efa mahafantatra anazy manaraka anazy ao amin'ny pejiny. Zaho manokana moa zany dia tamin'ny fanarahana ireny fampianarana fizarana samihafa ireny nahafantarako anazy voalohany dia mamerina fankasitrahana indrindra pastora manaiky vahiny eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy. Sady fankalazana ny fetin'ny ray moa zany dia hiresaka bebe kokoa manodidina an'ilay hoe maharay atsika fa manodidina ny maharay anao manokana indrindrandrindra ny mahapastora anao dia maharay an'Andriamanitra sy hoe ahoana zany tokony hoe ray kristianina zany manoloana an'izao fankalazana ny fetin'ny ray izao. Dia mankasitraka indrindra manasa anao avy hatrany zany mpahafantatra ny tenanao araka ny mahazatra eto amin'ny pejy. Eny tompoko misaotra betsaka ny amin'ny fanasana aloha zany araky ny voalaza teo ny anarako moa dia Ramanatombosoa Jean-Luc, pastora eto anivon'ny Église Protestant Unie de Belgique no misy amin'izao fotoana izao. Mitondra fitandremana anankiroa aty a Belgique ao amin'ny EPIX, Église Protestant d'Ixelles ao Bruxelles, ary ny ray eto Farsienne, consulant Plaza, izany hoe mpiandraikitra Vonjimaika amina fitandremana mbola tsisy pastora izay tsy maintsy tsetsemana zany. Ankoatr'izay dia atomboko amin'ny ankehitriny zany dia avy eo mihemitra makany ariana membre ny commission fédérale ny aumônerie protestante eraky ny Belgique représenté ny faritra francophone satria eto aminay moa misy région telo, région néerlandophone, région germanophone ary région francophone. Déjà aty amin'ny côté francophone coordinateur ny faritra Luxembourg, Namur, Charleroi. Zay zany ny amin'ny fiangonana. Ankoatr'izay angambany ny active be koa ivelan'ny fiangonana hatramin'izay. Je suis quelqu'un d'engagé zany raha zay no zana azy. Aloha zany tany Madagasikara dia tao anatin'ny atao hoe mandray antanana prise en charge ny olona séropositif mifatra Madagasikara iny miara-miasa tamin'ny GTZ, ONU-SIDA, dia nandray antanana surtout ireo vehivavy voahilikilika fanandrify indrindra, surtout le soi-disant mpampanofantena sy ireo lazaina hoe homosexuel. Somary nazahoana kritika satria tsy mahazatra ny malagasy na surnom somary mavesabesatra zany hoe mialatsiny ataoko mahitsy be pasteran'ny PD, pasteran'ny Bartena. Za hoe je suis à ma bonne place. Dia efa ao anatina engagement ohatr'izany. Avy eo taty aoriana tsy afaka intsony moa zany no miantony hoe nandeha asa dia amin'izao tsika miteny izao anatina plateforme na mametraka plateforme anankiray de discussion réflexion entre théologiens sy sociologue ary anthropologue ny faritra atsimo iny. Zany hoe za moa feviko avy amin'ny Dauphin dia misy varam-pianarana maromaro, docteur, professeur en anthropologie, sociologie, philosophie. Resy lahatra zany hoe raha tiana hiova ny système éducatif à Madagasikara dia manomboka any amin'ny tontolon'ny anjerimanontolo any amin'ny resaka éducation. Donc zany mila miformer olona atany amin'ny université mba hanana fotom-pisainana vaovao satria ireo avy eo no anabe ny zanak'avahoaka au lieu de hoe miady amin'ny fitondrana aty satria lasa raha tondraka kanakana fotsiny, fa aloha dia any amin'ny base amazanaky ny loterana ny tena koa dia mahafantatra fa ny réforme nanomboka tany amin'ny université. Donc raha tianao réforme anto dia au niveau ny sehatra akademika no tokony hitondrana azy. Zany hoe ny akademika zany amiko tsy tokony hijanona fotsiny hoe fahazoana diplôme. Io moa zany hitako problème be any amintsika hoe mba azo doctorat, azo master, azo juste pour avoir un poste hoe ministre, chef service, fa amiko tokony ny fianarana ahatonga anao engagé amina combat anankiray. Io moa samy manana ny combat sy ny vocation ny olona.
dia talohan'izay aho a niasa natao ordination natao amin'ny fiangonana loterana malagasy zanaky ny FLM tamin'ny taona 3 sy 4 arivo tamin'ny faritra sonadafaritany Avarasimany dia niasa tany amin'iny filaovan'ny sondrariny iny tany Katsaka plus précisément ny fitandremana dia avy eo nanohy fianarana tany amin'ny Salta sekoly ambony loterana teolojia tamin'izany fotoana izany dia rehefa nivoaka tao amin'ny Salta dia niasa indray tany amin'ny filaovana Ambotokoina faritra tany fotsiny heritaona fotsiny any tany dia nisy ny fampiantsoan'ny fiangonana hoe mila manohy fianarana handimby ny mpampianatra atao amin'ny Salta zay le tamin'ireny zany nanomboka efa lehibe daholo ry docteur Asbel Marety docteur Papa moa fiantsony olona Renason Joseph mbola nampianatra ireo tamin'izany fa efa nisy moment critique teo amin'ny FLM hoe anahoana ny tohiny amin'ny Salta zao moa zany sorin'Andriamanitra fa renouveler ny corps enseignant fa tamin'izany nisy ihany dia nisy proposition zany hoe iza no alefa dia tamin'izay DEFAP no nanao proposition hoe iza maneva anareo candidat ray hifaninana amin'ny candidat ny FJKM satria zay ray amin'ireo no mahazo ny bourse dia sorin'Andriamanitra moa zany voafidy solon-tenan'ny FLM dia nanohy fianarana tany Strasbourg dia tao Strasbourg avy eo sady sorin'Andriamanitra koa fa ny statuako zany tao dia hoe étudiant mobilité libre zany hoe tsy fixe amina université ray fa université 3 sy 4 koa ary Strasbourg, Lausanne, Genève, Neuchâtel dia nivezivezy tamindreo fa ny famaranana ny soutenance tsy maintsy natao tao Strasbourg satria tao ny matricule zany vita ny fianarana dia za zany manana le toe-tsaina hoe za contre ny atao hoe fuite de cerveau hoe natao hanompo tanindrazana dia hoe ody nefa efa vita accord de principe tamin'ny fiangonana taty ivelany zany hoe nanao gafy mihitsy zany raha ny marina faute professionnelle nanao fananiana nody tany Madagasikara hoe non zaho ody dia rehefa nody tany Madagasikara nanolotra ny taratasy tany amin'ny synode Nevina noho ny antony maro zay tsy resahako eto dia tsy tanteraka ilay izy fa misy tsy fifankahazoana amin'ny tompon'andraikitra dia niantsony taty hoe aona ihany ianao hiasa aty ianao sa ahoana dia tena moa mamelobady aman-janaka eo zay faharoa koa hoe nianatra pour rien fotsiny ve zany dia hanao inona eto an-tanàna eto dia fa raha nanapa-kevitra nandeha niala dia nakaty tsy mora tamiko ny nandao ny sahan'ny FLM satria raha ara-tantara raha ho an'ny olona mahalala ny tantaran'ny FLM dia ny razambenay hoe Rainy Zafinandro namorona ny FLM tany faritra Tsimihina niaraka tamin'ny mission amerikana ny faritra hoe manatantely iny ny dadabe ny papako namorona ny korala ny manatantely zay olona tranay no mahalala an'izany donc zany tompony mihitsy zay raha ara-drazana ny atao hoe FLM ara-tantara tena hoe mifaningotraina aminay le izy tsy mora tamiko le izy ary nitomany misy ato ivato alohan'ny ny olona mifalifaly andeha ho aty an-dafy za nitomany hoe bon zay zany pejy anankiray vaovao tsy maintsy zay ny rosoana tao akory moa fa dia lasa dia zao miasa aty amin'ny église protestant uni de Belgique aty zao ny zavatra nafaly koa nefa rehefa tonga tatya zay le hoe tsisy zavatra kiserasera amin'Andriamanitra ny église protestant uni de Belgique zany tsara zovaina kely amin'ny olona tsy mitovy amin'ny protestant uni de France ny uni de France dia lutéro réformé faty aminay zay katolika dia nitereny fanjakana hitambatra ao anatiny hoe uni zay zany le izy donc zany fangaro be misy méthodiste misy luterana tsisy justement ho zany luterana fa réformé baptiste be deaibe zany dia izay moa no teneniko hoe bon za zany mba mitondra ny contribution amoa tsy zany protestant zany tsy protestant raha tsisy luterana dia na surnom mihitsy moa hoe le luthérien de l'église protestant uni de Belgique nahatra ho azy zany satria azonoko ho anahy ny maluterana ary zay mahafinaritra ato hoe libre en pastora amin'ny théologie raha tsisy zavatra imposé sauf tsy miala mikadany protestantisme na ny liturgie izy tiako indray manao liturgie FLM isaoran'ny FLM zany indraindray fangaroko mijery kely à gauche à droite satria ny olona mpiangona aminao zany cosmopolite be dia tsy maintsy mba mahazo ny anjara voly ny olona fa tsy hoe hiangatra amin'ny parti iray dia izay zany manambady aman-janaka enina ny zanakay
dia ny anankiroa efa manambady, ny ray zany manambady a Madagasikara, Vatomatoa. Ny anankiray manambady ihany koa any Maorisy mipetraka amin'izao fotoana izao, dia sisan'izay izy efa nida aty aminay aty Belzika. Zay angamba ny raha tsotsoina. Dia natokana mpianatra tamin'ny 97 tao amin'ny tody Ambohimahazo. Zay marihana aloha zany raha ny parcours-nay dia zay zanaky Mamanelava, taizany papanay zany anisan'ny hoe nifoazina niaraka tamin'ny andro ny pastora Zakaria Tsivoera nanoratra tantaran'ny mama voalohany tamin'izany fotoana zany, tao Tombonelava Paradofay. Dia tamin'ny 85 zareo mivady no natokana. Zay avy amin'ny famille athée ny mamako. Zany hoe tena avy any amin'ny extrême zany zay no nakaty amin'ny côté extrême, lavabe moa ny anton'izay. Ary papanay indray efa taiza-pivavahana satria araka teneniko teo hoe taranaky ny olona nanorina ny FLM ny faritra atsimo iny. Ny dadabe an'ny papanay raha tsy diso tadidy no sady ministra no pasteur tamin'ny andro ny Tsiranana. Eran-Jaonarobelo tamin'ny faritra atsimo iny. Donc zany ohatrohatray zany zay ankapobeny ka za zanaka karaha-malaza de cœur. Zany hoe satria Tombonelava Port Dauphin, satria za avy any Port Dauphin ny papako, mamanay avy ao Antsirabe sy Tananarivo. Fa rehefa nandeha ny fotoana dia natokana mpianatra taty amin'ny faritra Parimena. Azavako le background zany mahatonga ana plus écuménique raha ohatra zay ilazana azy. Fa rehefa amin'izao zany miakaiky kokoa amin'ny théologie angamba ilazana azy amin'ny fifoazana dia Sotanana. Satria déjà Sotanana voalohany nanorina, faharoa découvrir zavatra ngeza be tany Sotanana. Ilay ho antsika théologiana resaka hoe fahavitantena fiangonana, io fifoazana io naina mandanjalanja an'le hoe fahavitantena nefa ihany koa ao ny ara-panahy. Zany hoe tsy le hoe fifoazana fotsiny le hoe de mivavaka de lesena ny resaka fivelomana. Fa zareo tena zay ny tena ny impressionné le slogan ny Dadaray Solambo hoe miasa mandrapiverina Jesosy any amin'ny Raonandro. Niraisiko slogan théologiako mihitsy le teny Calvarta hoe tazona ny gazety amin'ny tanana ankavia sy ny baiboly. Na ny page raha manaraka nanao page dia mizara roa tsara, misy partie théologique, misy partie karazana cours de citoyenneté zay hitako hoe tokony ho ataon'ny fiangonana. Fa lasa somary variana be any amin'ny théologie de la rédemption tsika, zay marina fa zay ny ampisitsika. Fa ataoko ngamba fa ny théologie de la création koa tsy tokony adinoina satria tsika mbola efa tany. Dia eo zany no nanefy azy zany zavatra rehetrarehetra zany ka mahatonga plus Sotanana kokoa amin'ny fomba fijery sy approche amin'ny fifoazana. Zay ngamba ny mombamomba amin'ny ankapobeny, tsy fantatra misy fanontaniana tianao apetraka. Tena raha hoe ametraka fanontaniana amin'izay mombanao be dia be mitambatra zay zany, satria sady pasteur zany ianao, ray mpianakaviana manan-janaka enina, zanaky ny fifoazana resy lahatra kokoa amin'le hoe tsy ara-panahy fotsiny ny asan'ny fifoazana fa mijery ny maha-olona manontolo. Nanahoana nandanjalanjanao an'izany hoe zanaka enina miaraka mivady ao an-trano, ray ny olona be dia be koa zany mazava ho azy amin'ny maha-pasteur sy amin'ny maha-mpiandry. Satria misy fomba fiteny zay hoe rehefa ny pasteur hono hoe bon père de famille loatra izy dia délaisseny kokoa ny fiangonana. Rehefa hoe tena mafofotra loatra any amin'ny fiangonana izy dia délaisseny kokoa ny andraikitra maharay ao anatin'ny tokantrano. Nanahoana ny nandanjalanjana izay? Be dia be atao amin'ny pejy ato be dia be ny zanaka pastora manoratra ty amiko, satria fantany hoe pastora dia mitaraina amin'ny crise d'éducation sy crise relationnelle amin'ny ray aman-dreniny. Malaza lasy tsika théologiana pastora hoe zanaka pastora maditra, toko mahitsy be ngamba le izy, satria tsy manam-potoana ho an'ny ankonany intsony zany pastora noho le hoe manana agenda de ministre ho zavazavazany olona zay. Tena marina io, ary tsy maintsy mitady hevitra. Nanay zany ny fanoana resaka pratika dia zay mivady zao raha mahatsikaritra nareo dia izy tena impliqué be ao anatin'ny ministère. Zany hoe tsisy tsony zany hoe ty fotoana manokana ho an'ny vadiko, fa sady asa no miaraka aminy zay zany. Zany hoe amin'izay zany tsisy hoe délaissé hoe andeha andraso kely aloha fa anao mbanao week-end kely iny. Misy fotoana mba zay roa rery fa tiako tenenina hoe tena impliqué tanteraka izy ao anatin'izy, ary non seulement impliqué fa izy
convaincu amin'ilay zavatra ary passionné eo koa zany ny anankiray ngambany tsy haiko mampita an'izay amin'ny mpiara-miasa hoe ramatoa na ny vadiny pasteur amiko tsy tokony hoe devoir en tant qu'épouse raha vao zay amiko de lasa mavesatra fa tokony ho passion le izy ary efa passionné ao anatin'le izy ianao a dia mandeha tsy miteny hoe mandeha ho azy fa moramora kokoa ny fomba fampitanana izy raha izay ao anatiny hoe miaraka amin'ny ankizy ohatra zay zao aty Belzika manana an'izany droit zany amin'ny fiangonana zay sosokevitra tsara mpitaina ihany amin'ny fiangonana sasany nomeny fiangonana droit zay un week-end isaky ny trimestre tsy mampivavaka fa hoe ho anao sy ny ankonanao tamin'ny voalohany choqué le izy satria tsy zatra an'izay ny tena ataon'ny FLM sy ny sisa hoe ahoana tsy ampivavaka andro alahady de aiza de anao inona de fa après io zany non c'est vrai hitako hoe tena ilaina le izy ka tiako atongavana raha mbola sy tonga am'izay zany mila manao fanahiniana mihitsy zany tsika pastera dégager andro anankiray tsy négociable io tsy asiana hoe miasa n'Andriamanitra tsy ho lany misy foana io osy pastora mpampianatra anay zay teny amin'ny STP lafa izay teny atsimo miavoko hoe eny nareo ne izy vao mivoaka eto de mafana fo be de tena ohatrany hoe tia natao aby zao rehetra zao fa azo adino izy fa raha maty anareo adidiko misy ny tenin'ny ray aman-dreny io dia mody mitomany eo ndroa andro telo andro mpiandrasam-paty io izy ny fiangonana mbola tsy voaleviny nareo izy de fa miteny hoe izy anasolontsika an'io anitady aman-janaka ao izy tsisy an'izay fa de eo ianao miraisina de nisy déclic tamiko zay teny zay hoe tena marina zany zavatra zany ka mila manapaka mihitsy salamana anazy zany de zay nane zany za tsy maka congé satria za tena mijodo mafon fa rehefa tonga kosa ny congé annuel de tena piako dao ny téléphone tsy déconnecte nefa ampimaniko ny fiangonana hoe aza tezitra nareo a fa c'est le seul moment où za rery ka tsy satria nanomenareo 200% fa tsy 100% donc mba mandefera kosa nareo ka eo mila somary entitra kely zany tsy mandeha amina sentiment ny olona moa ny fiangonana indraindray mahay mandambolambo za paster mba ataovy an'izao zay no taraiky be mba mila vonjy zay zao mila somary mila mianatra miteny hoe non tsy haitsika pastora le manao non io fa ilaina le izy indraindray somary michoqué ny olona le izy fa mila éduquena ny olona hoe tsy resaka avonavona tsy resaka hoe fiheverana tena zavatra fa mpajerena koa le côté humain fa ny andavanandro aloha zany ny anay de tena impliqué total na ny zanaka azy ao anatin'ny asa anome ohatra anareo za hoe rehefa manao émission ohatr'izao zany le manao live dia ny zanakay no manomana ny fitaovana rehetrarehetra efa fantany izy mibatan'ny ordinateur ny caméra ninona manisy ny tavoahangy ny rano sotoina sy za zany mamatam-bolona fotsiny tonga efa près ny émission ny de avy eo ny vadiko ato amin'ny ilany ato manao ny partage any amin'ny groupe sy ny sisa mamaly manao modératrice pendant une émission de donc zany tout le monde est impliqué tsy manome ordre fa c'est mahafantatra ny enjeu an'le izy le akizy de amiko zany zay zavatra zay koa ahitany an'le satria izy mahita an'le mondenao hafa matsy izy le hoe ohatrany hoe tsika tsy maminay mikisary anao ohatrany hoe tsisy idiranao ty fa anao zaza tsisy hainao ty non tokony impliqué ny izy hoe fa inona ke moa ny ataon'ny papatra mba hitany izy dia il va se rendre compte hoe ve important arak'izay izy zay zany ny fijeriko azy zany amin'ny lafiny ray ny amin'ny resaka hoe fampitana ny finoana transmission finoana amin'ny ankizy zahay tsy manery ny ankizy mihitsy ohatra hoe mivavaka na surtout ny lehibe hoe tsy maintsy mandeha nareo fa de efa tenenina fotsiny hoe bon lavidavitra eto moa ny toerana Bruxelles adiny ray mandeha tobile reto de fatako hoe zay andeha hamonjy fiangonana de mila mifo maraina fa rehefa tsy mahafo maraina dia za tsy miandry efa fantatra zao dikan'izay de zay vonona de mandeha de atreto aloha soanina Jesosy fa mety hoe indray indroa ngamba no hoe avy zanana tamin'ny fianarana mafy be tsy nandeha ny lamato sy ny lahevo fa majorité des cas de mandeha foana zareo ary rehefa miverina avy any zay satria lava le lalana de manisy fotoana kely za ho any zareo rehefa miravo ny fiangonana hoe on y va quelque part de ohatrany hoe karazana break kely ho anay zay vao mody de fantatra zareo zay zavatra zay hoe dimanche de ohatry misy tradition kely hoe andeha kely restaurant kely ve tsika sa andeha kely ery amoron-drano ery sa andeha kely
zay vao mody any an-trano avy mampivavaka fa tsy hoe fotoana manokana hoe le problema sy tsy manam-potoana donc zany a le zavatra ataonao mihitsy no ampidirinao zareo zay ny a zay aloha ny any fon'ny olona koa hatreto aloha mbola mety hita eo ny manaraka. Mahaliana be anahy mihitsy ny te-antany kely tena hoe ohatra pratika anankiray ny zavatra matetika hita araka ny lazainao teo ny zanaka pasteur. Za zao tena niara-nianatra tamin'ny zanaka pasteur mihitsy tany amin'ny primaire dia tena le maditra dia mirevolte dia tena hoe ohatran'ny hoe tsy haiko hoe za moa zany tsy zanaka pasteur tsy haiko loatra le tena mondina zanaka pasteur fa mitazana avy aty ivelana fotsiny aho dia mahita hoe ny ankamaroany zanaka pasteur tsy liana zany mihitsiny. Tsy haiko hoe nanomboka tany amin'ny fahazazana hoe misy zavatra pratika tena ataonao manokana na tonga ny zareo lasa hoe impliqué daholo ohatran'izany sa hoe tonga ho azy sa inona misy astuce azonao miaraka amina ohatra concret azonao zaraina hoe ohatran'ny ahoana na tonga ny alohan'ny resahako astuce le izy misy problème de fond zany hoe ilay catéchisme ilay fampianaram-ponona nomena ndraiky izy ohatra misy rapport de force fahitako azy tsy mety ohatra hoe fampirorona ohatra hoe no fampianarako ny ray aman-dreny hoe tsy mety ho a le miteny hoe raha vao maditra dia makany amin'ny hafobe lasa misy image n'Andriamanitra masika ohatra hoe Andriamanitra tsimbe zay le terme ampiasaiko hoe zay ve ny rapportn'le zaza voalohany amin'Andriamanitra tonga dia hoe voataroka makany hafobe saziana kapoana dia misy frustration zany le zaza hoe boke zany le fivavahana dia farany izy manisa andro ohatran'izay ny problème aty andafy tsy fantatro any Madagasikara fa zanaky ny mpivavaka rehetra une fois miditra amin'ny collège tonga dia déconnecté amin'ny finoana amin'ny fiangonana satria ohatrany hoe miandry fotsiny izy zany enfin libre amin'izay tsy mahazo baikobaiko amin'ny papa sy maman dia zay fijeriko azy dia nanay aloha zay tsy médiqué ny ankizy amina zavatra ohatrany hoe resaka hoe le hoe le fampianarana le hoe fahasoavana amintsika loterana dia tokony ho hita dans la pratique koa fa tsy dogmatique fotsiny hoe c'est une grâce dia mahagrasy azy tsy misy pression tsy misy fampitahorana tsy misy tsy atao raha matahora Andriamanitra fa c'est un être de relation dia ny fanaonay matetika misy fotoana zay zany manokana fotoana anankiray tena miresaka tena mitraité sujet anankiray tena sujet un peu tabou un peu direct dia tonga dia miresaka amin'ny ankizy hoe ahoana ny hevitra reo ny amin'ity dia mino zareo zay manodidina ny sakafo nanay zany io fotoana ny sakafo io no ny moment crucial indrindra dia règle d'or atao an-trano petraka ny téléphone tablette quand on est à table satria eto mba momentsika dia miresaka dia ao anatin'ny sakafo am'izay mampiresaka ny ankizy hoe ahoana misy fotoana zay tena hoe mamono fotoana fotsiny zao dia tonga dia hoe miaraka dia mandeha manao cinéma daholo dia miaraka dia mandeha manao boline miaraka dia zany hoe terena le izy fa raha misy fotoana tsy misy ianao les moments de qualité iarahana amin'ilay ankizy koa anankiray mibrisé an'ilay glace satria zany ho anahy aloha tokony esorina ao anatin'ny sain'ilay ankizy hoe paster io fa dadanay io ohatra nefa betsaka ny pasteur mbola hoe azadiny fa paster non amiko tsy mety zany dada aloha ianao ao an-trano zay vao pasteur ho anahy zay aloha mety tsy d'accord amin'izay ny théologiana sasany satria lasa mifamadika le globe zay mahatonga le olona tena hoe ka nanay ny papanay any amin'ny olona izy alezikolo atao trano voilà zay le izy donc zany le casquette maha-pasteur za tsy miteny hoe tsy ilaina fa amiko tsy ino no tokony atao aloha fa le côté hoe père mihitsy zay ngamba no anankiray zay tena mila tsindrina tsara zay zavatra zay c'est pas évident le izy fa mila tsarovana matetika zany zay lafin'izay ka nanay zany zay ny astuce hoe miaraka zay ndraindray misy fotoana zay dia tonga ny ankizy dia tonga dia eo am-pandrinana eo vady daholo dia eo dia ndraindray miara-misakafo fa tsy voatery ambony latabatra zany hoe c'est pour ici l'intimité dia ahafahan'ilay ankizy mba miresaka fa rehefa tena anontanianao reo zaza reo tena miteny dia tena milaza ao anatin'ny fony izy fa tsika tsy manam-potoana hiainona azy noho ny fotoana ve sa tsy fantatro dia zay no hitako aloha des problèmes de fond aloha ny ray dia le problème ana fotoana izay tokony kasena le rythme kasena le routine quotidien zany mila kasena mila manao zavatra imprévisible
eny ary iny koa tena apprécier ny ankizy satria zay tsy manao planine zany fa na hoe tapitapoka daholo ohatra hoe tapitapoka eo zao de tapitapoka eo de miteny vadiko hoe bon ajanony papa ny asan'ny lahy ataotsika mandeha daholo ary donc tout le monde part de ohatr'izay le izy de donc zany misy surprise foana zany fa tsy misy hoe eto zany io ary fa hanao an'izao de fa de le ankizy zany efa mahalala an'le séquence ohatrany hoe eto de anao zao de eto de anao zao non zany hoe tsisy an'izay. Raha ny heny tsara n'le fanazavanao teo tsy haiko na diso le fandraisako anazy ozy ianao hoe apetraka tsara hoe dada atao trano fa tsy pasteur. Inona le tena mahasamihafa an'le hoe dada sy pasteur zany hoe pasteur ve zany tsy dada rehefa pasteur tsy dadan'ny mpiangona ve zany na tsy pasteur ny zanaka sa ahoana misy afaka sady mankalaza ny fetiny ray moa zany atsika no isan'ny sujet important tiantsika ho velabelarina kokoa mihitsy zay hoe ray pasteur mpiandry anisan'le andraikitra ny resahanao teo misy tena mahasamihafa anazy ve zany ireo? Ya, ianao raha fanatana film La Cabane zay amin'ny YouTube ao le chemin du pardon tena ny frappé anahy iny film iny ary nisy déclic tamiko ny amin'le notion amin'le hoe ray. Raha ho anjery an'le film dia papa no fiantsony an'Andriamanitra nefa ny premier contact dia vehivavy mainty hoditra mpanao tarte aux pommes. Dia choqué le Mackenzie fa maninona ianao izy no atsoina hoe papa nefa to manao jus de to vehivavy de ahoana ohatrany manindro hoe ohatrany nandravan'ny stéréotypako le izy de ohatrany choqué anahy dia nazavain'le mijouer rôle Dieu hoe satria ianao mana problème na rapport amin'ny dadanao taloha donc zany tsy passe les messages fa tu as besoin d'un Dieu mère. D'ailleurs entre parenthèses nanao mémoire an'io tany amin'ny Salte le amin'le hoe paradoxe amin'Andriamanitra hoe Dieu le Père et Dieu la Mère fanandray tamin'io le izy de avy eo nefa nisy fotoana ao anatin'le film lasa mivadika père indray le Dieu fa tsy mère de efa maninona indray ianao mivadika père eto de hoe eto amin'ny situation mafimafy zay ilanao ny figure paternelle eto donc zany zay mihitsy le izy amiko hoe ilay fanaovana an'Andriamanitra ao anatina boaty zay le zavatra no hitako tsy mety hoe tonga dia misy caricature hoe ty misy maintsy ity de ho anazy zany mila zay souplesse zay koa amin'ny ankizy hoe eto ils ont plus besoin d'une figure d'un père que d'un pasteur soi-disant. Les pasteurs mantsy misy connotation be dia be ao ambadika eo ohatra hoe misy fahefana hiérarchie fonction protocole mavesatra be azoko le tiana teny hoe pasteur ihany koa ianao fa any amin'le ankizy dia maneno be zay zavatra zay satria ny olona miditra ahoana pasteur ahoana ty pasteur ahoana ty dia misy distance zay aminy. D'ailleurs kolontsaina aty ivelany aty Europa satrotra moa ny américaine fa aty Europa dia tsisy miantso anao hoe pasteur zany ny olona kirairay fa mianaranao direct donc c'est un peu bizarre raha ny olona ivelany miantso anao direct hoe Jean-Luc nefa ny zanakao indray mametrahanao distance de fa mametraka elanelana zay zavatra zay. Par contre ao anatin'le figure le rôle na père ananako dia mazava ho azy fa misy arrière plan pastoral no ambadika izy dia ny fikarakarana sy fiahinana ny ondry amin'ny lafiny rehetrarehetra bien sûr fa zay ny fomba itondrako azy ohatra zao efa nampianatra catéchumène an'ireo zanakay ireo zay dia hatramin'izay moa zany fanaoko amin'ny fiangonana aty dia tsy tiako le modèle hoe mampianatra catéchumène de ohatrany hoe anaty salle ohatrany hoe any am-pianarana dia mbola ohatrany hoe misy prof dia mavesatra le ankizy efa bidaka any amin'ny alehany any fa nanay ataonay karazana ino moa sazana le alahady mariny manao petit déjeuner catéchétique zany hoe sady mandray petit déjeuner le ankizy no mampianatra de mandeha le izy satria sady misakafo zareo no mampianatra anao de tsy traîner mavesatra le koro no ko vetivety de vita na zareo ragaga eto zay de efa tapitra zany hoe zay zany le approche zany plutôt paternelle no approche hitondrana an'le mission pastorale le mission pastorale fa ilay méthodologie hoentina ampitana an'le afatra filazantsara figure paternelle zay aloha ny eritreretiko.
Mahaliana be ana afaka fitininao kely ve ilay fikarohana nataonao tany amin'ny saly taloha hoe Dieu Père sy ilay Dieu Mère teo hoe ohatraohatra ny ahoana izany hamarana antsika n'ity interview voalohany ity. Ya, le titre-ny moa tsy tonga dia direct fa ao anatiny zany zay no tena traitena fa ilay hoe le paradoxe en Dieu, zany hoe ao amin'Andriamanitra misy ohatra dualité zay. Et ces dualités zay rehefa tena zoka les côtés féminins de Dieu sy les côtés masculins de Dieu. Somary nitandritandrina ihany nanao izy satria mety ho hafa ny fandraisan'ny olona le izy. Fa za moa nanao testamenta taloha donc zany misivana zany karazana champ sémantique maromaro ao testamenta taloha mampiseho ny qualificatif an'Andriamanitra ho reny izay betsaka lavitra mahagaga noho n'ilay côté paternel. Dia conclusion zany hoe dia hoe fa maninona no ohatrany hoe lasa zay zany no tena mibahana be. Bon, io moa na tiana sy tiana ty fijeriko manokana ny baiboly dia voadika atao anatina contexte patriarcal. Donc nanta théorie naza niona zay tamin'ny responsable ny traduction nouveau français courant vaovao dia vehivavy no directeur de projet n'izy io zay miteny hoe nanao effort be zay izy nanala ny expression ino filazana macho rehetrarehetra fa apetraka amin'ny tokony ho izy. Enjakenjana ihany le asa nataony zareo satria tsy maintsy mifanehatra tamina conservateur maromaro dia ohatr'izay izy. Donc za zany ao anatin'izay partie théologique zay hoe oui misy zavatra zay mila diovina amboarina ny lecture ny soratra masina satria misy background culturel sy ny époque tamin'izany fotoana zany na tiana sy tiana tongilana any amina resaka patriarcat surtout ray. Dia nanampisongadina an'izay zany hoe tsy mampiena akory zany ny figuran'Andriamanitra hamaray azy fa au contraire zany mifamelo izy. Dia izay no mahatonga an'Andriamanitra ohatrany hoe misy paradoxe efa mamaky ny texte hoe fa ahoana ary tao Andriamanitra masika be indraindray dia tapatapoka tao Andriamanitra be famindram-po dia fa iza no izy Andriamanitra lian-drà dia nefa dia zay dia very ny olona hoe ny ate zany lasa manana loatra hoe tsy mety amiko ilay Andriamanitra testamenta taloha fa Andriamanitra masika. Dia zay no nazaviko teo no Andriamanitra manana zay le hoe flexibilité n'Andriamanitra midina amin'ny niveau-ny olona arakarak'ilay olona sy ilay paritra misy azy. Na ny titre-n'le hoe Yahvé aza hoe raha malala fa tsy anarany tena anarany fa anarana tamin'ny Andriamanitra mijentilisa tao toerana. Indaminy tsy problème amin'Andriamanitra zany hoe c'est pas les appellations no compte fa les qualifications ny ahafantarana azy hoe izy selon ny rapportny amin'ilay olona. Ohatrohatr'izay zany no tena niabordeko tanatin'izay mémoirako zay. Dia rehefa nahita ny olona kabany io dia tena taitra za hoe way eo zany ny confirmer an'ilay zavatra niresahako hoe Andriamanitra tsy azo atao anaty boaty. D'ailleurs conclusion zany dia le hoe fa maninona moa Andriamanitra no tsy manaiky ho hita. Misy moa le nampianarina hoe k'Andriamanitra izy dia tsy afaka mahita azy fa maty. Za aloha ze côté zay un peu dogmatisme be zay réponse zay amiko. Hitako hoe tsy logique hoe Andriamanitra fitiavana ve dia tsy manaiky ho hita. Fa le problème mihitsy hoe raha ohatra ka nahita an'Andriamanitra dia comment on va le décrire nefa izy tsy misy description azo omena azy, tsy misy donné. Tika zao raha midécrire an'ity zavatra ity zao ty souris ity efa misy donné ao aminao, misy hoe mainty dia efa ao aminao zay hoe plastique. Fa le zavatra décrivevanao mihitsy hors description. Dia raha voezahanao faritana amina zavatra anankiray Andriamanitra dia efa mamadika an'Andriamanitra ho idole tsika avy zay. Satria ny idole dia ianao no mamadika ohatr'izao izy. Donc le hoe rainay zany an-danitra zany dia c'est pas une question de genre hoe ray fa question na caractère. Zavatra zay zany no mbola tsy moramora no ampitan'izay amin'ny olona satria mbola ady mangotraka be. Ary farany resaka féminisme ianao zay koa tsy dia na d'accord indraindray amina théologienne ultra féministe satria lasa manao réaction anti masculin. Zay hoe raha zay hoa le combat féminisme dia amiko mivaona fa apetraka amin'ny toerany tokoa le féminisme fa tsy
en réaction des hommes. Raha vao zay le izy dia lasa vily le combat fa tsy any amin'ilay tokony ho izy. Fijeriko manokana zay. Izay indrindra moa no tena tiako hoe ho velabelarintsika amin'ny interview manaraka izany hoe le patriarkalisme sy le féminisme fa misy fanontaniana anankiray manitikitika be anahy koa tamin'ilay zavatra nolazainao teo hoe le maharay sy mahareny an'Andriamanitra hozy ianao resaka karaktera le izy midika ve izany hoe le karaktera ray izany le hoe masika dia le karaktera reny ve le hoe mamindra fosi-dosi sa aiza ho aiza le ho an'izay mbola tsy namaky momba n'izany mihitsy za satria tadidiko any izy fotoana nanao publication tena hoe voateraka voatsela mihitsy za tamin'izay dia nahatsiaro hoe tena manana an'io karaktera reny io kay ho Andriamanitra dia tamin'izay fotoana izay refusé tamina groupena fiangonana anankiray le publicationko hoe tsy afaka publienay ozy mba niala tsiny indray aloha le admin tamin'izay hoe tsy afaka publienay ty ozy izy fa ohatrany tady hanovan'ilay Andriamanitra ho reny ianao. Dia rehefa mba ozy mamanay izay moa koa rehefa misy volom-bava no miteny moako dia matanjaka kokoa ilay zavatra teneniny noho ny hoe ilay vehivavy kely mpianatra teolojia ny tenen'izay afaka hazavainao kokoa ve izay hoe inona ilay Andriamanitra ray sy ilay Andriamanitra reny izay? Oui, karaktera ve malaza azy tsy haiko raha tena malaza azy fa atao hoe le prérogative an'Andriamanitra angamba zay angamba lazantsika azy fa ny tena bana be zao izay ataoko hoe iny nefa ny antoky ny famonjena ny lalam-pamonjena ny aty amin'le côté maternel satria raha resaka hoe miséricorde atsika zao ny testamenta taloha ny teny fototra milaza an'izy io sady milaza ny kimbony vehivavy miteraka no milaza pardon. Donc zany pourquoi noarina amina kibona vehivavy ilay miséricorde sy ilay Andriamanitra mamindra fo. Or nefa mabadiky le mamindra fo koa tsika malala tsara hoe misy fahatezeran'Andriamanitra koa to misy famindrampo. Donc zany tena subtile le izy raha ataotsika amina échelle anankiray fa nefany mavesa-danja kokoa amiko le hoe ohatra hoe mety hanadino zany amin'olo va ny vehivavy fa za kosa izy dia tsy hanadinanao zany hoe plus qu'une mère kanefany misidentifie amina mère izy. Donc zany le salut n'Andriamanitra le famonjena dia mironona kokoa amiko amin'le figure maternelle satria izay le hoe famindram-po micréer zavatra micréer vie ama Dieu la mère zany moi j'ai pas de problème am'izay hoe Dieu la mère mitononoka mihitsy zay tao anatin'le mémoire hoe mety choqué ny olona hoa satria io karazana fahazarana amin'le hoe naheno foana hoe Dieu le Père dia oui azoko tsara ny mahatonga an'le olona hoe tafotoana misy fa nanahy zany karazana prérogative any amin'ny resaka famonjena mihitsy no tena voakasiky ilay izy fa tsy hoe toetra fotsiny tsy hoe Andriamanitra ohatra hoe toetrany olona hoe mahafinaritra tsara fanahy non tsy any fa tena eo amin'ilay rapportny amin'ilay olona sy ilay hoe inona ny zavatra omeny ny olona dia izay ilay toetra maharena zay satria jereo zao taminy Makenjiny iny côté mère iny no ny sauvé azy ny sauvé an'ilay imageny amin'Andriamanitra hoe Dieu tyran Dieu ratsy fanahy ianao maninona nampijalianao ny zanakao sy manomeny tsiny aby eto hoe ianao mba milaza fa ty nefa ny zanakao navelanao mifaty amin'ny asezalena milaza anao fa dada nefa jereo ny zanako vavy miviravirain'ny mpamoan'olona dia le réconciliation ny amin'ny Makenzi zany tamin'ny alalan'le figure maternelle. Dia midika ve zany hoe le paternelle le père ve zany tsy maintsy hoe figure masika entitra dia le mère le figure hoe mamindra fo malefaka sa tsy hoe masika fa ny fiheveran'ny olona azy ny appréhension-ny olona zany manana zay appréhension zay fa tsy zay mihitsy le izy tsy zay mihitsy le izy fa ohatrany hoe ny akony any amin'ny olona zany taminareo eny amin'ny tokantrano ohatrany hoe fiteny olona mila ny ray mihitsy zazy ty zany hoe misy côté na autorité indraindray izay mipetraka le autorité tsy manambara resaka fahasiahana fa manambara hoe mametraka ny balizy ihany koa amin'ny fiainana zay zany ny fijeriko azy fa ny fomba fijerin'ny olona an'Andriamanitra no hoe masika izy kanefa ny tsy azo sarahana reo le côté n'Andriamanitra matoa kidia famindram-po izy dia eo ihany koa ny fahamasinany izay tsy andeferany koa izay zany ny fomba fijeriko ny amin'iny. Mankasitraka indrindra be dia be ny fanontaniana pololotra ato an-tsaiko ato fa tsy dia taontsika lava be koa ny
ny fampizarana mba hifantoka tsara ny mpiaino sy mpanaraka antsika, ho tohizantsika amin'ny fifampizarana manaraka, hidirantsika lalindalina kokoa izay hoe patriarkalisme sy figura paternelle izay indrindra tamin'ny lohahevitra izay tena mahaliana eto amin'ny pejy moa dia ilay hoe féminisme, araka n'ilay lazainao teo misy an'ilay extrême ahoana ny fiderina pasteur lehilahy indrindra izany hoe mouvement féministe izany amin'izao, indrindra ny féminisme kristiana. Miaritra betsaka amin'ny fanasana dia mbola mafaly mizara izay point de vue koa ny amin'izay sujet izay.